mandritry ny fahafatesana. Tantara mitoy nosoratany Sederana Antenaina Rabearinala. Novelomin'ny Tapaporoana Christophe Rabearimanana. Miaraka tamin'ny Nirina Vantso ary Zo Vonjy. Nandray feo Mintina Rakotomalala. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Tapaporoana. Ie, ka inona zato atondianao ry tovolahy? Mama Fara. Malazo mahay mamantatra ny zava-miafy ny fiainan'ny olona ray ianao. Ka zany indrindra reny nahatongavako eto aminao eto androany. Fa inona no tianao ho fantatra? Tsy izany re Mama Fara fa misy zavatra manitikitika aho amin'ny fiainako. Te hanamboatra vitana angano tovolahy? Eny azo atao hoe zay ihany aloha saingy ahoana? Zay tena mahamaika aloha amin'izao fahatongavako eto aminao zao e. Fa inona? Tsy haiko mety azonao ampahafantarina avy ny fiainana antoko no aviko. Aza miolakolana toy io ianao fa zay tena tianao tenenina lazainy. Mbola maika ka tsy manana fotoana laniana amin'ny sasy teny maro ohatr'izany ka. Eny ary marina tokoa izay. Matoa ianao tonga eto amiko dia ataoko fa mieritreritra sy mahatoko ny hitondrako fanovana sy vahaolana amin'ny fiainanao. Sa tsy izay? Eny re Mama Fara. Ka inona ary ny tianao ataoko aminao? Azonao mba jerenao amin'io karatra eo aminao io ve ny fiainako avy ao ariana kely ao ary? Atre, aza matahotra foana ianao fa zany indrindra ny tena traiko efa ananako sy fahefana mipetraka amiko. Ka eno zay angely efa nilazako tany am-boalohany fa malaza amin'ity resaka fijerena karatra ity ianao e. Dia zay ny tsy nisalasalako nanatona anao taty. Ka andraso ary aloha andraso pasoana tsara ty karatra ty. Ie. Fa inona ary zany ataony Mama Fara zany? Misintona karatra ray avy eo amin'ireo karatra maro eny an-tanany izy. Dia mijery an'izany no sady mijery ahy. Dia mihivingivon-doha avy eo. Fa inona ary ny zavatra hitany avy amin'izany? Mama Fara, fa inona ny zavatra hitanao avy eo amin'ny karatra ao e? Mangina aloha ianao e. Mangina? Ay, azafady ary e. Ty karatra ray farany ty zany sisa. Inona no ato? Fa inona daholo ary zany karatra hita amin'ny Mama Fara zany e? Ty zavatra ataony ty koa moa tsy misy haiko ka dia tsy misy azoko atao afa-tsy no mijery sy miandra an'izay zavatra lazainy fotsiny. Dia andraso ary alahatra eto ambony latabatra eto amin'izay reto karatra reto e. Misy andalana telo amin'ny laharana efatra izy ireo. Afaka manondro karatra ray izay tianao amin'ireo ianao. Ay, tonga dia maka? Tsy alaina fa tondronao fotsiny. Ay, andraso ary. Aleo ary ty e. Ty ny safidiko. Ie. Dia andraso jerentsika ro e. Fa iny ry Mama Fara? Andraso fa asehoko anao e. Ie, to roi de carreau izy zany. Ty karatra ty ity ny tantara ny fiainanao sy ny nahaterahanao.
azo vakiana amin'izy ity ny mombamombanao ry nasolo 17 taona ianao mipetraka eny fa ahoana no nahafantaranao an'izany rehetrarehetra izany ry mamafara ao indray aloha ianao manondro karatra iray manaraka tovy amin'ity ndray ary ty andraso hoe jerena hita amin'ity karatra ity ny fiainanao lasa zany ve mbola mitahiry fitiavana ianao ary hita ambesaran'ny alahelo mavesatra ao an-damosinao io ary zany dia manaraka anao amin'izay ataonao ka anisan'ny sakana tsy ahafahanao mirosoaingana amin'ny fiainam-pitiavana sy ny fitadiavam-bola zany ve zany mihitsy dia noho ninona zany ry mamafara iza ny olona manana alahelo amiko ty karatra eto kaikiny eto ty zany andraso hoe sokafatsika tenina karatra ratsy ty fa karatra ratsy ahoana manomana zavatra maizina ao anao ty olona ity ahoana tsara zany ve ny hevitry ny karatra iny aleo aloha atokantsika eto amin'ny sisiny eto ty fa izano hijery ty karatra fahatelo ty zay manambara ny zava-miafy no avy ny fiainanao ie jereo ara hery mamafara andraso ary aloha fa iny ty mampivondivondohanao amin'ity karatra ray ty ry mamafara tena ratsy to tena tafatsangany eo amin'ny toeranao mihitsy azy ianaoko ary toa zahatrano dinianao tsara fa iny ny karatra iny io fa atodiko mamafara ty amiko le karatra andraso hoe ohatrany hoe jokery zany ny fahafantarako an'ity mamafara tena jokery ty ampahafantariko anao ty zay ny fahafantarako aniniko saingy zay heviny aminareo mpandinika azy aloha tsy haiko raha tsy fantatrao dia ity no atao hoe karatry ny fahafatesana karatry ny fahafatesana ie ka inona no azoko atao andriko tsy izany ho mamafara fa tonga ty aminao mba saika hijery karatra ianao mantsy efa fatadaza momba ny fahaizana mijery an'izany ka izay ny antondiako fa tsy inona akory ie ka mipetrary alondry eny saingy tsy dia manana fotoana betsaka fa manina raha tonga dia mba afainganina raha mety tsy azo iazaka zana ohatr'izany vitana retsy ty ary mijery karatra sy mpandinika no avy no asako fa tsy manafaingana ny ora sy ny fotoana ohatr'izany akory azafady indrindra re mamafara fa efa entiny ty azakazadava amin'ny firotoroton'ny fiainany ty ka inona ny tena antony nahatonga andry andeha ty amiko aloha tsy izany fa efa izay nambarako anao teo izay ka hijery momba raha izao fahitako ny endrikindry izao aloha dia toa manana zavatra enjehana sy azaka zany ianao eo amin'ny fiainana dia hoy aho hoe azo amboarina tsara zany raha ohatra ka zany no mandreraka andry ka tsy ahatongavandry amin'ny faran'ny azakazaka any ka lasa oriana foanindry marina tokoa izany mamafara efa nahavita ezaka sy tingana ihany tokoa nefa andala-piandrasana ny valin'izany indrindra amin'izao ka tsy fantatro izay mety isy io haiko tsara tokoa manamboatra ny vitandry zany tena vitanao ve eno nefa mialohan'izany mba tiako fantatra mialoha izay zavatra mety isy eo amin'ny fiainako asa mety ho vitanao ve zany ry mamafara amin'ny alalan'ny fijerena karatra betsaka ny zavatra azo vakiana avy amin'izany amin'ny fiainan'ny olombelona ka miangavy anao mamafara mba jereo ao aloha ny amiko afaka manome vola izay tadiavinao angia
na ohatrinona izany mba tiako fantatra izay seho amin'ny fiainako. Fa tena tiandrisy ilaindriva eny hamatatra an'izany retsy ka izay mihitsy angeny antondiako aty aminao eny ary andraso ary ho velarintsika tsirairay eto ambony latabatra reto karatra reto. Ka inona daholo ny tiandreo karatra ireo ambara ary mamafara? Toa isaky ny mamoaka karatra iray ianao dia mametraka izany eo ambony latabatra dia mihivingivin-dohatrany. Ka tsy misy milaza fambara tsara ho anao reto na ny iray aza. Fa ahoana? Andraso aloha fa mbola tsy tapitra reto karatra reto mbola mijery sy mamaky an'izany fa tsy misy fambara tsara ho anao koa ary ny tia mamafara teny tsy azo gasy zay tapitra reto karatra reto. ka lazao amiko tsy misy azoko ange reto karatra be dia be eto amin'ny laoko reto ny sasany toa misokatra dia ny sasany ahoaka. Miandry izay fanasavanao ary mamafara inona daholo ny dikan'reto anokatra sy hamatatra ny zava-miafy ny sika izao ka andraso sokafantsika amin'izay. Fa ahoana ary mamafara? Fa iny ny karatra voalohany nalainao iny? Tia ny sakana tsy ahafahako misitona karatra manaraka tsony retsy fa inona ny dikan'iny izay karatra manazava amiko no avy rela izay namiko mamafara fa ianao koa efa izy nge tia ny raisiko ty ary io asehoko ndry io tsy misy zavatra feniko iny amin'izany. Ka inona ny dikan'iny fa tsy fantatro ange ohatrany sarina dadabe Noely izany sa iny ohatrany sarina kolonina izany no eo ilay antsoin'ny olona hoe jokery retsy karatra ny fahafatesana ange ty Nasolo efa nifampirisaka ny zanona nandritra ny andro sy ny volana maro tsika sange tsy miova amin'ny teniko inona nefa ny antony tsy hanekenao ny fitiavako tianao nge ary ty ary mba azonao an-tsaina ve ny fiadanana izay mendry atsika? Nasolo efa ela ny sapana ny lalantsika matoto izany lasa vadinao faharova dia angamba izay no anjara ka tokony samy anaiky an'izany tsika. Eny efa nanaiko tokoa tsika saingy. First Plus, l'offre all-in-one pour vous un abonnement à partir de 20 000 ariards TTC par mois. Telma, sa fidque numéro 1 malagasy. Il est 18h15. Matora fahafatesana mihitsy ny tonga nanasaraka anay sy rova dia angamba tsy tokony natao iara-dalana akory azy zahay matoa ihany koa nge tonga amin'ny fahafatesana izay fetra farany eferano fitiavana ety ambonin'ny tanto izany dia azo lazaina fa nahavita sy nahatana ny voadinareo nareo satria fatony ny sarahana diso izany ny teninao ka efa eo ny fetra farany ritendry nandao ahy izy ary namelao irery ka rehefa vita ny fisaonako azy tsy rary ny viara mba heritreritra ny fiainako sy hitodika amin'ny hoaviko amin'izay manana ny safidinao ianao ka nahoana ary ianao no andiso tsy mandiso ny fieritreretanao velively fa miezaka manalavitra anao amin'ny lalanao fa dia nahoana loatra rery tendry mbola veriko ihany fa tsy natao hiaraka tsika nasolo efa ela tokoa ianao no namerimberina tamiko an'izany saingy saiko ny tsy mety manaiky asa no tsy fahariseko lahatra ny amin'ny antony sy ny fanazavanao ny fandavana izany angamba tsy fantatro mazava hoe inona loatra ny tena antony mantsy voalohany manana tombo mibetsaky tsy aro kely raha toa ka ianao no isolo-toerana ny reniny izy raha toa efa zatra sy mananko-po tanteraka aminao faharoa ianao nge fantatro fa ty nasolo aza miezaka no midify sy mandahan'izany teniko izany ianao ary fantatrao fa mariny izany nasolo ny fifandraisan'ny tsy aro kely zanaka ho ampiko azararotinao mihitsy tena mampalahelo aloatra mantsy iny zazy iny dia mo samy laza mifanohatra amin'izay voalazako ary ve ianao tsy mahateny ianao nasolo avelao andeha aloka tsy ry tendry
tsy avelako hialy eto anao androany raha tsy mazava amiko ny tena mariny. Tendry aza mpitsalinao ny fitiavako e. Tsy afaka niaraka aminao aho fa ahoana satria nahoana? Satria efa manana olontiana. Aza mandainga anao ry Tendry miara-miasa tsika ary tsy dia mifanalavitra ihany koa ny toeram-ponenantsika. Ka tsy mahita lehilahy iray ny sarozory taminao akory zahatra amin'izay nahafantarako anao zay dia ilaza ve ianao fa hoe zany no antony tsy misy olona miaraka aminao zany fa entinao andosirana sy ampanginana ny fitiavako fotsiny zany. Nasolo ahoana? Miangavy anao asa tasominao ny tanako ka avelao andeha. Tendry eo dia tena tsy misy hevitra mihitsy ve zany ny amintsika e? Saorana ahoana izay Nasolo ataoko fa tonga angamba ny fotoana izay tokony hibanjinako ny fiainako amin'izay ankehitriny ka sa indrindra ny aton'izao resaka ataoko aminao zao. Eny ry Nasolo miaino anao efa azoko lazaina mba efa naharitra ihany izay fotoana ny rahantsika izay ka ataoko angamba fa fotoana tokony hirosoana amin'izay zao. Eny tokoa efa reny niarahana hita ireny zavatra niainanao tamin'ny nahafatesam-badinao ka sao dia tokony mbola heritreritra tsara aloha ianao ao anatin'izany. Efa ampinandiniako sy nisaonako izay fotoana lava izay ka ny maty efa tsy hiverina intsony ka hoy aho hoe raha mazoto ianao dia ndao hiverina amin'izay ny amintsika. Zaho verina Nasolo? Raha toka vonona ianao andray raha zaho aloha ny antanianao dia vonina tokoa na dia zao ankehitriny izao ihany azy saingy nahoana? moa efa mba ny saininao kely ve ny fiovana amin'ny fiainanao anatin'izany hivady sika sy ianao dia za zany no anjary indray ny toeran'ireny ny zanakao. Mazava ho azy moa zany ko indrindrindrindra ny antony nahafaty ny vadinao izay tsy mbola mazavatra amin'izao. Izany rehetra izany mbola mandalo ao an-tsaina daholo raha vao mitenysika hoe hiroso ka moa vorona amin'izany fe ny tontolo misy atsika. Tsy maintsy mijoro manoloana ny lahatra ary sahondra ary tsy maintsy misedra n'izany rehetrarehetra izany ihany koa. Ny vavan'ny fiarahamonina etsy ankilany amin'ny hoe izany nanjary nandray ny toeran'ny vadinao. Azonao angamba ny tiako ambara. Eny efa nisy fanadihadiana natao ange tamin'ny antony nahafaty azy ka ataoko fa tsy olana ny amin'izany ary raha izay vavan'ny fiarahamonina tsy izy ireo akory ny zakany mafy ny ainako ka ahalalany tsy ampy aminay mianaka. Tsy haiko aloha miankina aminao ihany izany. Zao rehetra sahondra rehefa mazoto ianao dia mirosotsika. Eny efa ela tokoa ny andry an'izany fotoana izany Nasolo fantatrao tsara fa izany no tepy fitiavana anao talohan-drofo izay lasa renjanakao saingy reny moa zava-nisy tsy izany ny antefan'ny fitiavanao fa izy dia nandevitra foana tao anatin'izany fotoana izany. Ka ankehitriny ary raha vonona ianao dia andaontsika hiaraka hanolotra n'izany fotoana very izany hiaraka metraka ho avy mahafinaritra miaraka amiko sy tsiaro kely. Dia izay no mahatonga hiteny anseho hoe avela ho any izany resaka izany aloha tsara ihany mametraka sy mamaritra an'izay tena fahamarinanao anatin'izany angery se ka efa nandeha ny fanadihadiana. Eny ary efa nirahana hita teo ihany ny zavanseho rehetra ataoko fa tsy nisy zavatra niafina tamin'ny si akory izany na kely aza fa avolombelon'ny zava-nisy rehetra si ary niara-niaina tamiko tao anatin'izany famoizako ny vadiko izany eny manampy ase betsaka tokoa ao anatin'ity fanadihadiana ity
ary fantatry se tsara fa efa taona maro raha vao vita ny fampiofanana tamin'ity asa ampitsongoty izay nataoko ity dia efa isan'ny fanamby voalohany napetrako amin'izany asako izany ny famahana ny olona se ka ankehitriny ve se dia hiteny amiko indray hoe tsy lara-pahamehana amin'ny setsony ny hamantatra ny tena marina amin'izy io e tsy dia tena hoe zay loatra za angery se efa tena kely sisany tsy atongavako amin'ny farany mety hoe misy angamba ny zavatra tokony atao vaindondra raha amin'ny fiaraha-miasa am'si amin'ny orinasa Fredy nasolo aza mamady-dresaka se hafa ny resaka orinasa ary hafa ty raharaha mahakasika ny setinge eny na dia zany aza matahotra se fa tsy nisy very maina akory ny fikarohana zay efa vitan'si hatreto ny fakturan'si na izany aza tsy maintsy faiko araky ny efa ny fanarahantsika hatrany am-boalohany saingy efa tsy mazoto amin'ny anoizana nyty fanadiadiny ty tsony nasolo efa te hiova rivotra ary se lasa manandevo ny fisainako le izy ary tsy ahafahako miroso amin'ny fibanjinana ny hoaviny zanako fa ahoana indray zany fa inona nampivadikevitra tampoko an'se vetivety teo ry nasolo tsy hoe niova hevitra akory fa iny eo ihany saingy oka tsy ho vaindonasa am'se intsony aloha zay ange ny tiako tenenina am'se Fredy nasolo ahoana tsy vao zao ange any nafantatra an'se fa efa namako niara-nianatra tamiko hatrany amin'ny EPPC hatramin'izao dia mbola mifanerasera tsy tapaka sika se ary miara-miasa indrindraindrindra anatin'ity raharaha momba ny nahafaty ny vadiny se ty marina tokoa zany ka zany fotoana ely zany dia efa ampiafantarako ny ao an-tsainy se aho lefa olazaiko am'se tapakevitra ny anambady ary se maninona zay ry se no antony ary tsy tiako anyelingelina amin'ny fiainako avy intsony ny etaeta tia mantatra an'izay tena antony nahafaty an'rova efa tia mafany tantara rehetra ary vonina ny amadika ny pejy avy aloha ny aliko ny lasa hidify ny fiainana ankehitriny to mahagaga zany fanapa-kevitra se tapitapoko zany ry nasolo lalana tsy maintsy raisina ange zany na ho elana ho aingany eny fa mba efa nieritreretiny se tsara ve ny fanapa-kevitra se aloha ena ry sery Fredy dia gaga am'se ty raha izanyko za mieritreritra hoe sao dia ny fironan-tsaiko be loatra amin'ny raharaha-pahafatesan'ny rovo io ary no mahatonga ny fiainako to manjary tandondomin'ny zavatra zany fony ka zao ange sery nasolo raha tsy mazava ny lasa amin'ny fomba hoana no anoritan'se lalana amin'ny ho avy androsaina amin'izany ve se ka am'se ary ve tsy mety amiko ny fandraisako an-tanana ny fiainako sy ny ho avy ny tsy arokely zanakay eny fa ono miaino an'se iza le nahafatifaty sy naharesy lahatra an'se ka natonga an'se andray an'izany fanapa-kevitra entitra zany aloha sahondra ry se sahondra dry fa angana tory tany aminao tany izy ty ary indalao tao dia renoka eo mba raisiko ely aloha azafady fa tena trovana be ny sandriky ny trotro azy dia manahirana indrindraiky tsy aro kely koko sady rehefa matoro ohatran'izao ange izy tena mahavesatra be sady izy efa tsy kely ohatry ny taloha tsony fa efa lasa lehibe andraso eto ty ary aleoaloha izy apatoriny eto ampandriny eto zay dia ndraso tia ny kartablany misaotra kia tsy fisaorana ka efa nanahoany ry zany tsy salamy zany tokoa aloha gaga tsy nahita andry tany ampiasana androanyko efa tsy maninona ntsony ary nasolo ohatry nanao vizambizany zany fotsiny fa efa tsy maninona ntsony amin'izao ka efa nanatona dokotera dia mba nanao repota ao an-trano fotsiny any apremidi rehetra teo zay nahatonga ny tiary mijanona tany amiko tany foana rehefa avy nianatra tanykeo dia tao zay ireo kely dia io izy restory io
Ay. Efa ela be izy io no natory. Efa mahazatra azy ihany koa no mandehandeha any aminao any. Izy koa mahafinaritra dia lasa mpinamana be izay roko. Sofa nisy anao tokoa ry tendry fa raha tsy ianao angamba dia tena sahirana tamin'io zazy io mihitsy. Roa taona katroka mantsy izao no nafaty androva. Tafasaraka tamin'ny tampoka tao anatin'izany fotoana izany izy ka nanahirana no nitaiza azy. Za dia za ry ary moa avitina. Landy anabaviko mba manampy ahy tsindraindray eo ihany nefa efa herintaona koa izy izao no lasa niasa any amin'ny faritany any. Dia tsy afaka manampy ahy intsony saingy ianao tsy mba nanary ahy tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany fa nijoro namako hatrany ry tendry a. Tsy nisy nanampoandreny tokoa tsika. Tampoka be ny nahafatesandrova vadinao. Tsy misy fahafatesana mampilaza any tokoa e. Ary na iza mbola ilain'ny fiarahamonina ety ambonin'ny tany ny fahafatesana tsy manaka an'izany. Efa programany ihany koa izy io an'ny tsirairay. Zay raha fahafatesana. Zay no ilazako anao hatrany fa tsy aro kely ny tokony ho mpandininao ry Nasolo a. Fahafatesana. Ary iny dia karatra tazoninao eny an-tananao iny? Sa kilalao an-tsy aro kely? Ka tsiny ty akory. Eny e, andeha hamonjy ny vidiako amin'izay aloha ry Nasolo a. Ny andro koa efa hariva. Ay marina, dia nitazomiko teto fotsiny tokoa ry tendry nefa mba tokony hiala vizambizana any am-pandrindra. Zay aloha fa dia mirary fahasalamana ry. Velomina Nasolo. Efa miasa angandry Rapitso? Raha iandro fotsiny repony meny dokotera ka tsy maintsy miakatra Rapitso. Ka niresaka tamiko an'izany fanapahan-keviny izany Nasolo a? Ie, hivady izay ary nieritreritra ny hanao ndraranay amin'ny farany volana ho avy izao. Ohatra ny tena aingana be daholo izy izany a? Vao izao angenina minafinanay an'izany taty izany fa efa ela ary. Eny e, ka ny amin'izany indrindra no mahatonga hiresaka aminao ry Saondra. Fa inona ny tia Fredy atongavana aloha e? Tsy ohatry ny aingana be loatra ve izany fanapahan-kevitra ireo izany ho ahy e? Mbola vao aingana ihany angenina nahafatesany rova renin-janany e. Dia gaga hoe hanambady sady ve? Ishi, vao aingana ahoana ary? Ka hita avy izany ko. Efa ho roa taona ange izay ry Fredy e? Roa taona ve dia ho aingana? Ataoko fa tsy mbola mikantona akory ny ratrany. Mafy ny ainany ary ataoko fa mbola mitoetra ao anatin'ny mandrakandro any ny fahatserovana ny vadiny angery Saondra e. Fa nieritreritra ve izany dia hijanona ho tokan-teny Nasolo e? Tsy izany ka, mihevitra fa tsy mbola fotoana an'izany izao e. Indrindra ihany koa marina tamin'ireny raharaha nahafatesam-badiny ireny aza mbola misy zavatra be dia be manjavozavo ao anatiny. Ka ataoko fa tsy any amin'ny fanambadiana mihitsy aloha no tokony hanadinony an'izany. Zazakely ene Nasolo akory e. Matoy izy nandray an'izany fanapahan-kevitra izany dia fatany fa izay no mampety ny fiainana. Hijanona tsisy karakara mandra-pahoviana izy ary ataoko fa izay tokoa no mahatsara azy. Izay raha teo mifankaty. Ary ianao moa tena vonona ny amin'izany ihany koa ve ianao? Mifankaty izay ho ary tia azy izay ihany ange ny fipetra-ndrasana aminy ahafahako mikambina sy miara-dalana aminy e. Ny amin'ny tsiaro zanany ny tiako tenenina e. Maninona ny zanany ka? Tsy mametraka olana aminao ve? Fredy tsy nisy niafina taniko ange ny fiainana Nasolo e. Eny fa na dia mbola teo azy rova renin-janany nyresaka sy mifanakalo hevitra foana izay tao anatin'izany. Ka raha amin'izao fotoana izao ianao no ametraka fanahiana amiko noho ny amitiaro dia lazaiko aminao fa tena malahelo amin'ny zaza iny tokoa. Tena vonina ny andray azy toy ny zanako naterako mihitsy aza. Raha ny fantatro ohatra ny tsy dia mahazoazo loatra anao ange tsiaro e. Asa no ianao tsy dia tia zazakely angamba? Mbola zaza ange izy Fredy e. Ary mbola tampoka amin'ny loatra ny namozany reniny. Indrindra tsy mbola niara-mipetraka aminy akory ka afaka hiteny sady hoe tsy mbola tia. Ngamba mety hoe izay fotoana fomonja sendra hitanao no mahatonga anao hiteny an'izany. Saingy ataoko fa vetivety foana izy dia zatra e. Ary raha hoe izany tsy tia zazakely izany indray aloha lainga izany e.
raha tsy izay ny zavatra miseho fa hijanona tsy handrainao hosolondreny mihitsy ny zaza iny. Fredia, aza miezaka ny mitady hevitra entina nosongosonana ny safidiko na ny amin'ny asolo ianao. Tsy miverin-dalana intsony akory izay amin'izay zavatra efa tinapakay. Fantatro tsara fa namako akaiky nasolo ary tena isan'ny mahakasika betsaka ihany koa ny fiainany. Raha tena namana ianao, tsy hikatsaka afa-tsy izay mahasoa azy. Eny mety hasoa azy sy ny zanany ve ny raha ny mitoetra aminao? Vo ianao rery izao no nametraka n'izany fanahiana izany, fa raha ny olon-drehetra aloha tena mampirisika mihitsy aza fa tokony hiova-rivotra mihitsy nasolo aloha. Amin'izao tsy mbola fahitana ny marina ny amina faty androvo izao ihany koa tsy manavy ianao hiaraka amina solo e. Inona moa no tokony ahina amin'izany? Raha ny zavatra niatra tamin-drova tsy eritreretinao fa mety ho tonga aminao ihany koa. Tsy misy tokony atahorako izany Fredia. Anjarany azy ary tsy afa-miala amin'izany izy. Sa ianao mihevitra fa rehefa tonga ny fotoana ahafatesanao dia afaka miala amin'izany ianao n'inona tantara? Mbola feno mistera ny nantony nafaty androva e. Tsy mbola fantatra izay tena fototry ireny fahafatesana ireny angery saondry. Fahafatesana? Ary vahiny ty karatra lalaovinao eny an-tananao ty aloha e. Fa nanomboka oviana indray ianao no lasa manao karatra. Anka tsinitsiny ty ka ndrasa aloha ampirimiko fa sindra hitako ty dia nalaiko e. Ay. Fa angaha dia tsy mijana ato an-trano mihitsy tsy aro kely ho ahy e. Isaky ny tonga ato aminao ato dia saika tsy tratrako ato foana izy na dia amin'ny ora tsy fianarany azy. Any amin'ny tendry re izy e. Efa ho avy anatitra eo izy angamizay. Efa ora fahatongavana mihitsy izao Fa inona arany dia mahatamana azy any e? Efa fahazarany re zany ry saondra. Hatramin'ny tsy nateo androva intsony dia nanjary ny fanakaiky am-po be tokoa ry zareo. Misy fotoana azy izy any mihitsy no matory amin'ny alina. Sao dia mbo tsy mety ary izany e. Efa nisafidy ny hiditra eo amin'ny fiainanareo mianaka ka dia raisiko adidy ihany koa no misolo ny toeran'ireny araka izany. Fantatro tokoa izany e. Nefa dia isaky ny tonga ato aminao ary mba mitondra zavatra kely ho azy dia saingy tsy tratrako ato foana izy fa any amin'ny tendry foana no alainy. Tsy afaka niery azy amin'izany ary saondra. Mbola zaza loatra izy ka aleo aloha alalaka tsara ny safidiny. Ka mba malahelo azy ange zahay e. Mbola mafy loatra mantsy ny donana azo azy ka tsy tia metraka olana hafa eo amin'ny fiainany Ka sao dia lasa olona vaovao amin'ny foana ange ahy e. Tsy maintsy ho zatra miandalana eo foana re izy ry saondra. Aleo tsy terena amin'izany izy aloha. Saingy aleo amin'izay aloha ry saondra. Raha ny fanapahan-kevitra momba ny tsiaro dia tena entitra ny amin'izany. Izany Eny ary raha izay mifantatra fa mahatsara azy dia tsy maninona ary. Misaotra anao amin'ny fahatsapana an'izany. Ody Izay angamba ry zareo saondra. Mandehana jereo kely aloha. Eny ary Manahoana saondra? Salama kia. Andray tsy aro kely. Avy aloha tia mitati saondra tsy aro tena nalahelo be andry ange taty e. Fa avy taizinareo sady nitondra ny taty saondra kilalao ange ndry andao ange jerentsika Mandrosoa tendry Manahoana solo? Salama tsara kia. Efa riva ny andro fa aleo nga andeha ody amin'izay tianko tapony tsiaro. Tiandry kosa dia tsy androsokory ve? Aleo ry any manaraka indray fa tena efa riva ny andro mariny Eny ary dia misaotra indrindra tendry Reto izany ny asanao androany Mety misy taratasy ilaina raha atoandro izany amin'izy ireo. Ay, izany hoe tia misy soratra urgent ngambo izany Ie, iny aloha traitena voalohany dia ataonao milamo miretsy rehefa avy eo. Voaraika Dia rehefa vitanao dia tonga dia tsoniaviny tale Ankoatr'izay ary ny valopeny aminao iny sao dia mbola asandroany ka sao dia atino indray. Tsy izy tika.
tahaka izao ny endriky ny invitation mariazina izy saondra ary tendry zareo nge ary to misendro lalina ianao to tsy mba hita soritra eny aminao akory ny hafaliana amin'izany fanatanterana ny mariazinareo izany mety tsy mbola azoko sy tsy hita soritra amiko izany amin'izao fa andrasako ny fotoana sy ny fivadibadiko ny volana ampitsiry an'izany atao anatiko indray nasolo ahoana hoe ianao roa taona izay no nafaty an'ndrova vadinao tao anatin'izay roa taona izay no efa niainanao tanaty fahasahiranana tamin'ny fitezana ny tsiarokely satria mbola kely tsy nahafantatra ninina akory izy dia efa namonjeny ary tao anatin'izay roa taona izay indrindra no tokony efa niezahanao nanadino sy nanangana indray ny fanantenana teo amin'ny fiainanareo mianaka mato tonga amin'izao faniriana izao ianao dia eritreretiko fa ampinanatinao na ndroa taona ny anadino tanteraka sarotra tena mifankatia mantsy izay sy rova tao anatin'izany ary tampoka ny fisarahana ary marina ny ianao saingy ny olana tao anatin'izay fotoana izay dia ny tsy fahitana mangirana ny amin'ny nahafaty azy ny fahafantarana marina inge no fialasa satry ny fanadinoany fa ahoana tokoa aloha ny momba ny fikaroana ny tena antony nahafaty azy sa ve dia tena tsy nisy toyny izany hatramin'izao dia mbola mijanonao mistera ny zava-miseho rehetra voalaza fa vonon'olona ny nahafaty an'ndrova ary mametraka ny mianako tangondomondoza hatrany amin'ny fiainanay raha tsy fantatra izay tena marina ny amin'ny nahafaty azy saingy hatramin'izao dia tsy mbola nameninina ny fikaroana izay nataoko na dia efa nandaniana vola sy fotoana maro azy izany dia ahoana nefa amin'izao tsy haiko tsony tsy haiko tsony saingy efa ela no faniriana izany tato anatiko aleo ilevina hiaraka amin'ny rova ny faniriana tia mantatra ny antony matoa tsy nahita ninina ny mpanao fanadiadiana hatramin'izao dia mety hoe diso ny fieritreretana fa nisy namonina izy fa mety hoe fahafatesana voajanahary ihany izany asa raha tsy ahivina tokoa mantsy ny zava-nisy dia natory izy ary tsy ny fointsony dia betsaka ny resaka nandeha teo anelan'elan'izany ka nahatonga fanadiadiana isokatra ka izay ny antony anekeko mipetra-kevitra voalohany fa fahafatesana voajanahary ny nahazo azy asa ianao ihany ny tompony teny farany amin'izany rery nasolo ka matahotra ihany koa sao dia izany no analokaloka tsy ahafahako manabe sy mifantoka amin'ny fitezana sy ny fanabeazako an-tsiarokely izay tokony aloha lalana n'izay zavatra kinasako rehetra marina tokoa izany raha nisy izany dia aleo ny ratsy ho loza n'izay nahavanina azy ary aleo an'Andriamanitra irery ihany ny fitsarana azy amin'izay zavatra vitany ho aniza nefa dia hanorina ny fiainanao miaraka amin'ny saondra izany ianao endrery tendry dia azony nasolo antoka ve fa azaka ny zanakao izy azafady aloha fa ohatrany hoe miditra lalina ny fiainanao tsy maninona akory ka tsy maninona izany fa efa mifampiresaka lava izay roa ny amin'izany ary efa samy nandinika ihany koa ka ataoko fa tsy hanana olana ny amin'ny tsiaro velively saondra ay tsapako mantsy fa tia an-tsiaro ihany koa izy saingy izao ny angatahako fotsiny aminao dia hoe aza tapahana aloha ny fifandraisana misy eo aminareo sy ny zaza inona dia eo aza ny fidiran'ny saondra amin'ny fiainanay mianaka efa nyraikim-po aminao mantsy izy ka tsy mety raha hiaina fisarahana faharoa indray manjary votateraka ny sainy amin'izany nasolo ahoana hanambady ianao dia nanany tokantranonareo maly eo tena ary vonina ny andray ny zanakao saondra ka sao dia nahirana ny fampikasokasoana ny fiainatokantranonareo ny amin'izany aza petraka olana velively ny amin'izany re fantatra ao tsara fa tsy mahasoa an-tsiaro ny fisarahany aminao izay efa
nandray azy toy ny reniny tokoa tao arinany namelandrovanay mianaka ho irery tahaka an'izao. Ianao ange nefa toy ny reniny iny zasy iny ry tendry. Eny tsapako tokoa zany. Marina za koa zange alahelo antra isaraka aminy. Saingy sao dia nahirana amin'izay vadinao zany nasolo fiangaviana ihany ka kina mba milelaka ny faladianao ary ry tendry. Aza siana olana reny amin'ny saondry eny ary aleo fa anao izay azoko atao hitohizany fifamatorana misy eo aminay mianaka mandra-pahazatra azy amin'le solondreniny angamba. Tendry misaotra indrindranao amin'izany teninao zany. Tsarovina zolo fa tsy mikafaka afa-tsy ny fahasambaranao sy ny zanaka Tendry, dia metsiny avy ianao? Ny amin'inona? Fantatra ho tsara ny tiako tenenina ary tendry. Tsy izany ny dikan'izao ranomasina zao. Ka inona vaovao Fredy? Aty amin'ity Aizany voandalana? Efa laniko. Fa nga efa ilanao ny tonga? Efa tapa-bolana zay. Ay ve? Mandalo eto foana fa hoe niasa ndry dia izay tsy nahita ndry ako. Niasa tapakandro maraina ihany ako. Ka za mantsy gagako. Za ry mandalo mako amina solo foanako. Ka inona aloha ny vaovao ankoatran'izay Zao zao mbola variana miady amin'ny fiainan'izao Fredy. Zay indray ilay fiteny. Nefa tsy vady tsy zanaka. Ka mbola tsy mahitako. Tenenao rehefa mahita ianao Ka hitady aiza indray afa efa eto ange ny foko eto misokatra midanadana ho andry ange. Aza variana mitady lavitra nitsoy. Io ndray Fredy sy lehibe vasivasy. Tena marina ange zany tendry. Fa hono tokoa aloha efa avy ny sakafo angandry. Efa mihomakomana mihitsy io. Efa latsaka folo zao. Koa raha izany dao hiaraka. Tsy maninona ka. Saingy aleo aloha andamindamina kely andretra taratasy reto dia mandeha tsika sy ianao. Ay, aleo piko ianao dia amin'izay vetivety ary. Ay, Fredy koa. Dre, ary fa iny ny zavatra nilatsaka amin'ny tany izany? Toa karatra? Eny tokoa. Fa karatra hoany ity? Toa anankiray ihany koa amin'izay. Fa n'izy ity, anao? Mety any saondra angambo izy iny no adininy teo ambonin'ireo taratasy ireo. Izy mantsy ny teo taloha nahatongavanao ndresaka tamiko teoko. Saondra? Dia aiza izy izao? Nitady any nasolo teo izy dia efa lasa. Fa roviana koa ary zany mba ilalao karatra iaraka aminareo aty Koa raha tsy hiasa fa ilalao karatra fotsiny ko. Ento aty aloha ataoko aty amiko aty Fredy. Tsy haiko raha efa heninao ny vaovao. Ny amin'inona? Anambady any saondra ange nasolo Ay ve. Zaza ve monina fantatra an'izany talohanao? Ohatra fa manino indray no misento? Malahelo any tsiaro Tena hoe tsiaro ve? Eny sady manany amina solo ihany koa any amin'izany. Fa inona aloha ny tena mampanahana ao ny amin'ny saondra ve? Ny amin'izay zavatra efa niseho taminy Fredy efa mafy ny nentiny. Ary ataoko fa tsy mendrika azy tsony mbola hitondra azy fijaliana mafy noho izay efa nizakainy. Tendry, fa ngako ianao mieritreritra fa fijaliana ho azy ny fanambadiany. Raha afaka manampy azy ianao, inona ny mahatonga anao iravoravo tanana ohatran'io Fiainan'olona ange izany Na izany azy Tsy afaka miditra amin'izany Fantany izay mabety azy ary tsisy afaka ny tsara azy amin'izany tsika. Indrindra moa fa za sarobidy aminy ange ianao Sarobidy aminy tokoa ve? Ankehitriny ianao mametraka fanahinany amin'ny saondra nefa ianao tsy vonina ny anampy azy akory. Inona ny tiany Fredy tenenina amin'izany? Inona ny zavatra fantatrao? Ny aminareo Izay sy nasolo ve? Fantatra fa namboraka fitiavana taminao izy talohan'ny saondra ary vonina ny apakatra anao isolo ny toerany vadiny manefa maty. Eny saingy tsy nanaiky izany Fa inona no antony ry tendry? Betsaka ny antony sy ny sakana avy aty amiko. Anisan'izany ny teny meko androfa. Tsy misy mpinamana akaiky ohatranay roa tokoa mantsy. Ka efa tsy ho isan'ny velona tsony ange rova raha misy fitiavana ho anina solo tsy fotoanan'izany ve zao Ka za mihitsy ny tsy nazoto aminao Na dia
ezaka nandresy lahatra tokoa azy Nasolo tao anatin'izany. Fa inona ny antony? Fa nga tsy manam-pitiavana ny Nasolo ianao? Avelao amin'izao ihany ka. Aloha izay efa mpitondra toy ny mpiara-miasa sy mpinamana fotsiny. Izao ary ve no mety? Dia gaga aminao ty arery tendra. Inona no tokony hagaganao amin'izany? Safidiny a? Safidy sa tahotra? Rehefa niteny izany resaka izany tamiko izy dia nitsodrano azy a. Sarotra ny ino hoe tsy tian'ny Nasolo ndry e. Aza terena amin'izany ary Fredy a. Ka zany marina nge. Mety hampisy olana izany ary tsy ampilamany tokantrano voaoriny zareo ny fivoizana n'izany resaka izany. Tokantrano makaiza e. Za tena manamafiny amin'ny Nasolo fa tena lazaiko anao nge zany e. Fa ianao tsy mahatoky ny saondry e. Tena tia azy nge saondry e. Mahatsapa zavatra ohatran'ny tereko masaka izany a. Asa mety hoe fandosirany ny zava-misy ve no andraisana zany. Sa ahoana ny eritreritrao? Ianao no namany akaiky ka tokony hafantatra an'izay tena ao an-tsaina aloha e. Jerenao tsara fa taloha izy tena niteny mihitsy fa tsy anaiky raha tsy fantany ny marina momba ny nahafaty ambadiny io. Be ny dingana efa nataony tamin'izany. Tsy mbola tonga any amin'ny fahafantarana ny marina akory nefa tsika izao. Tsy mbola fantatra ny misteriny nahafaty an'rovo tamin'ireny. Dia toa lefa ny fotoana teny hoeny ny faniriana izay efa lalipaka tao anatiny. Dia tena tsy nitondrinina tokoa ve ny fikaroana izay nataonao ry Fredy a? Mifamofobe avokoa ny zavatra rehetra any ka manano sarotra izany. Tsy mbola manana porofo ninina mihitsy hatramin'izao. Saingy maro ny zavatra efa hitako eo amin'ny tontolo manodidina ny tompoko vavy ary mampametra-panontaniana daholo izany. Dia tsy resy lahatra amin'izany intsony ve Nasolo ankehitriny e? Toa tia hanadino izy dia mandray fanapa-kevitra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Raha zao lalana andehanana izao dia tsy nitandino ny fahafatesan'ny rovana no sirany. Fa inona? Fa enao. Verina ty aminao indray ary mamafara. Fa ahoana ry lay kely a? Tsy zany fa ohatry mirorosaina be amin'izao fanapahan-kevitra raisiko izao e. Ka tia fantatra eo anatrihan'izany na tena lalana azoko midify ny fahafatesana marina arak'izay voalazanao izao fanambadiako izao na tsy. Fa misy zavatra tsy totosanao angary eo nasaiko nataonao. Manaraka an'izany atsaka sy andavany tokoa hatramin'izao e. Ka inona ndray no mampananao? Saiko ohatrany tsy mety resy lahatra izany mamafara. Fa ahoana ndray ary e? Raha tsy mampaninona anao re dia aleo mba jerenao miokaratra io mihitsy na efa mizotra ny tokony ho izy ny fiainako na tsy e. Tamin'ny farany nalazainao fa nahasitana karatry ny fahafatesana mantsy. Ka voalazanao fa ny fanambadiako an'io tovovavy io ihany no lalatokana ahafahako midika an'izany fahafatesana izany. Iny tokoa? Ka efa aizao izy ianao izao ankehitriny? Ka raha ny tena marina dia ny fitiavako mihitsy ny tsy mety mitiam-paza ry mamafara. Ihany ho any lalatokana ahafahano midify ny fahafatesana. Tena tia mivadinao anao nefa maty mivadinao. Noho izany dia tsy olona tianao no tokony hiaraka aminao fa izay olona tsy tianao. Dia tsy ahasitona ny karatry ny fahafatesana intsony ianao ary ho afaka amin'io. Dia ny fiainako nefa ahoana amin'izany e? Eo mihitsy ange ilay tena olana amiko e. Ny fiainako hiaraka aminy ve tsy mba noeritreretinao kely akory ry mamafara? Andraso jerentsika amin'ny alalan'ireto karatra reto indray ary izany. Izay tokoa aloha e. Tena mba jereo mihitsy aloha ka. Dia ahoana izy eo ry mamafara? Inona no lazain'ny karatra jerenao iny? Tia ilay tovovavy iriny fonao. Io izy io. Eo jereko izany mamafara raha tena izy tokoa. Io tia e. Ay moa inona tokoa moa izany ny fantatro amin'ity e. Six de cœur. Izay no hitako eto. Tia izy tia ho aminao.
io ny taiza sy mitrotro ny zanakao io izy. Eny tokoa mariny zany, saingy ny olana aminy angery mamafara dia izy tena tsy mety resiko lahatra mihitsy zany efa mahafantatra fa manam-pitiavana izy, saingy ny antony tsy anekeny ihany tsy fantatro. Reto karatra alosy ao aorianany reto nefa dia samy tsy misy tsara avokoa fa inona zany? Andraso ngeo sokafatsika io hitanao ohatray marina toa samy zokera avokoa reto izany mihitsy. Teny amiko indray ve ianao fa karatra fahafatesana avokoa reto. dia inona ny hevitra zany fa maninona ny voadidina amin'ity lazaina fa karatra ny fahafatesana ity ny karatra misy antendry ary mandindona azy ny fahafatesana ny dikan'izany, ary zay manakaiky an'ity tovavy ity dia tafatsofoka eo anelanelan'ny fahafatesana ohatr'izao avokoa. fa nahoana? Ny karatra atao aloha tsy azo atao ninona intsony, fa ny karatra atao riana no azo itifina, takizay efa nasaiko nataonao izay. Ka eo amin'izay indrindra azo itifina hoy ianao. Sao dia tokony amboarina raha ny vita ny tendry raha ohatra ka izay no mety haharesy lahatra azy amiko asa mety azo esoriny eo avoan'ireo karatra ny fahafatesana roa ireo ve izy? Ny amin'ity karatry ny fahafatesana voalohany ity tsy misy azoko atao amin'ny intsony. Fa nahoana? Andrasongeo raisiko dia asehoko anao jereo tsara, inona no hitanao amin'izy ity? Inona moa mifantatra ao amin'izany ry mamafara? Lazao izay mariny. Ny hita amin'izy ity ny vadinao miakanjo fotsy lava ary miosondra. Maninona tsara? Ny vadinao ny lazain'ity karatry ny fahafatesana voalohany ity ary le karatry ny fahafatesana faharoa sarin'izany lazainy. Amin'io indray tsy mbola afaka mamantatra an'io satria manjavozavo be ny endriny, fa ny azo atao fotsiny dia ny midify azy. Eny ko raha azo atao ihany zany, inona moa zany tsy tonga dia anatanterahana an'izany atao fa afaka manampy ny volanao ry mamafara na ohatrinona na ohatrinona zany ataovy raha vitanao ka tsy maintsy entinao aty aloha izy fa sarotra be ny amin'izany ka. Maninona tsara? Entinao aty izy amin'ny fomba ahoana ry mamafara no ahafahako mitona ny tendry andeha amin'ny toerana toy itony izy mantsy tsy dia mino an'itony zavatra ataonareo tony loatrako, anka tsy misy zavatra hafa ankoatran'izay voalazanao izay azo atao aminy. Ny fahatongavany eto ihany no ahafahantsika manamboatra ny vintany. Wody ny aty io. Izy zany manahoana ianao tompoko? Ahoana ny ianao zay tovolahy? Mamafara? Ino ka inona no azoko atao anao? Tsy zany mamafara fa tonga hijery karatra ty aminao Hijery karatra iny? Zanga mivarotra karatra? Tsy zany ka fa voalaza fa mahay mamantatra amin'ny fiainan'olona ianao ka zay no antony nahatongavako aty aminao rery mamafara. Fa iza no nahafantaranao ka tsy misy zay tsy mahafantatra anao nge no nilaza nananao sy nitraikefanao amin'ity asa ataonao ty dia zay ny antony tsy nisalasalako nanampina anao. Ka mandrosoa ary ianao misaotra indrindra mamafara. Misy zavatra mampametram-panontaniana ihany ao anatiny saingy miankina betsaka amin'izay hevitra se ihany io. Dia zany very se no antony tanemorako an'io daty io, fotry ny hafahafa be ve zany tadidio tsara fa hiaraka aminy se ho vadiny se nge izy ko raha zany fotsiny tsy ahafahana milaza fa misy idirany nahafaty androva ry se
tsy ampy mipirofo entiny se any ka lasa fanendrika endrean'olona fotsiny zany. Tena tsy mahazavazava amiko saondro io ka marina ary tsy miala aminy mihitsy ny ahako. Sao dia fankahalana azy fotsiny ary mahatonga ny se manao an'izany. Tsy se fantatro angefa tsy dia makasitraka azy loatra se nefa tsy mahavita an'izany saondra ary se tsy azo tsaraina amin'ny endriny ivelany ohatr'izany fotsiny ange ny olona ray zay no mahatonga mitady iny fa mety hoe fahafatesana voajanahary ihany no nahafaty androva saingy miala elo no betsaka ka mahatonga antsika hiahiahy zavatra hafa. Tsy marina izany se ka omeo pirofo ary fana miteny fa hoe tena pozina marina no nahafaty azy nasolo ahoana dia hanome tsiny avy se raha toa ka ilaza amin'se androany fa voapirofo eny fa na dia nipozina ny hoaniny ka nahatonga ny fahafatesany azy. Inona no amezako tsiny anse amin'izany raha marina ny pirofo entiny se ty pirofo ty tsy azo lavina saingy ny fomba nendriko nanatanterahana azy ny tsy nampahafantariko tamin'ny se meloka zay no elako tsiny amin'se saingy nataoko nendriko ny karoana ny marina zay tena fisaka dia fisaka tokoa amin'izy ty dre to taratasy maneho valina analizy maro izy zany fa ngamo tsika tsy efa nanao ohatran'ity tamin'izany fotoana zany ka. Ie nanao tokoa tsika saingy niahiahy tamin'le résultat iny ka dia namerina fandroany ray ka io jereo tsara vo marina fa tena voapozina tokoa nanerana ny taovany io zao ny fony io voatery tsy maintsy ny fongarina tany anaty fasana nanaovana ny fitiliana zany very se tsy salasalana tokoa fa voapozina nahafaty azy mazava be io vaovao amiko tokoa ty ka na dia izany fotsiny ihany aza ve tsy mba mampametra-panontaniana an'se saingy zany tsy ahafahana milaza velively fa misy idirany saondra no nahafaty azy ka antony any amorako ny fanambadiana niverina ty aminao indray mamafara fa ahoana retsy niverina ty aminao mihitsy aloha hijery karatra indray mipetrapetrary indri aloha mamafara tena misy zavatra mampisalasala mihitsy amin'ny zavatra mety iseoriana kely eo ka mba hijery izay zavatra lazaindreo karatra ireo indray aloha fa misy inony fa ngatsy ny totosaindria tsakany sy andava ny zavatra nylazaiko tamindrika eny sainga kehitriny ohatry ny misy zavatra mitady ivony zany ka ilaky fanamafisana eto mihitsy aloha endray ary andraso fa hojerentsika ato zay marina tokoa zany mitady vadika ty raharaha ty fa ahoany fa inona no hitany karatra ao momba tsy tsara daholo ny lazainy atoko fa ahoana rery mamafara ka karatra maintimainty avokoa reo miseho reo jerendringa ty karatra ty maninina iny fantatry indri io sary io zary no afantarako an'izany ry mamafara dame de trèfle zao ny afantarako an'io io vinitry ny atezerana izy ary mieritreritra ny anao ratsy andry fa izy zany io manao akanjo mainty hatrany ambany ka hatrany ambony fa ahoany dia ty karatra manaraka ty kosa hoe ahoana mamafara maneho sarin'le zaza eny trotronao dia toy izany avokoa reto itsiaro kely zany ary aty lavitra ty vao mahita karatra misy anao ty mioako ty zany ve saingy raha jerena dia mifanoaka amin'ity karatra ray ty zany tsy inona kory izy ty fa karatry ny fahafatesana izay mihitsy mbola karatry ny fahafatesana ihany nasolo fa ahoany reto billet d'avion anankitelo reto fa iza nanatitra an'ireny teo ry zareo avy any amin'ny agence de voyage ary fa mandriana andeha amin'ny zotra-piaramanidina amin'ny anaranareo telo mianaka izy zany
Ie, fa mandrihana amin'ny herinandro tokoa io. Fa ahoana ty? Andeha zaiko. Fa ngakoa tsy aro kely entinareo any amin'ny vola tatelinareo any Tsy vola tantely fotsiny fa hipetraka any ampitan-dranomasina mihitsy zay rehefa vita io mariazy amin'ny sabotsy io tendra. Maninona tsara? Andeha nalavitra nyity tanàna ity zay ry tendra. Nalavitra ny fahoriana sy ny tandindony lasa rehetra ty. Nasolo Anorim-piainana vaovao any lavitra any angamba no mety. Tena tsy azoko ry Nasolo ahoana izany fanapahan-kevitra tampotampoka ataonao izany? Dia efa fantatra saondra ve izany? Fantantsara izany ka. Izy indrindra zange no isan'ny nandroso an'izany hevitra izany voalohany ary tsy hitako koa izay maharatsy azy. Maninona? Sady zay ve moa no mampety antsika rehetra atao amin'ity tantara ity indrindra fa itsika sy ianao izany. Nasolo mba efa nisaininao kely foana ve ny vokatra izany raha andeha nareo? Dia ahoana ny amin'ny aro kely? Tsy maintsy mizatra an'izany re izy satria ianao ange tsy ho eo foana akory. Ndray ry Nasolo, tokony tsy nanao an'izany koa sy ianao fa inona moa ny tsinika eo amin'izany ry tendry inona ny fahadisoako? Ny alahelo-ko an'io zaza io izany tsy mba nisaininao akory. Aza diny fa mba fiainako ihany koa nge tsy aro eny fantatro tsara ny fifandraisana matanjaka misy eo aminareo sy tsy aro saingy ianao tsy ho eo amin'ny foana. Rehefa tonga ny andro anananao fiainanao manokana dia tsy maintsy hiala eo aminao izy. Ka amin'izay fotoan'izay vao mety sarotra ny hampionina azy amin'ny fisarahany aminao. Ka zange maninona? Za tsy mieritreritra ny anao ankilabao azany mihitsy. Ary raha ny amiko indray tsy mbola nieritreritra n'izay nambady any mihitsy saingy tsy maintsy ho avy ho azy any fotoana izany. Ndray ry Nasolo, indrindra anisan'ny antony lehibe nanekeko ny hevitra saondra ihany koa ny amintsika sy ny faniriako adala. Zay indray ianao. Ataoko ahoana ny fanerasera lava aminao eto am-pieritreretana ny nofo tsy tanteraka tamintsika. Tsy ho sambatra eo anilan'ny saondra sy ny zanako mihitsy raha mbola mihaona eto foantsika sy ianao ry tendra. Ka raisiko fahendrena ho azy ho fanatsakanao ihany koa izany. Tena miangavy Nasolo aza mandeha izany moa malahelo antsiaro kely aho tendra. Mbola anana ny tena anao ianao fa aza malahelo amin'izany ka efa niraisiko tena ange izy ary efa miraikim-po amiko le zaza nefa dia ho sarahanao fotsiny ohatr'izao ve? Ka ny zava-misy ireny maniry handray an'izany fanapahan-kevitra izany dia tena loatra ianao ka. Zay no mahatsara ny rehetra ho dinio tsara nge na ianao na iza na itsiaro kely na isaondra samy anana fahafahana avokoa. Dia tena efa hevitra tapaka izany io anao io. Ianary tendra efa mazava ny famandrihana sy ny toerana rehetra ary ny trano hifindrana ihany efa milamina daholo ny amin'izany ny fotoana sisa andrasana. Tena tsy maintsy miverina ty aminao ary mamafara fa misy zavatra tena tsy mampandro ny saiko mihitsy fa ahoana retsy ohatrany hoe misy zavatra manalokaloka izany foana ho fa zavatra manaloka ahoana? Tsy haiko hoe noho ny fotoana efa mandrosy miakaiky ve amin'ny fanatanterahana fanambadiako ny mahatonga an'izany sa ahoana re fa tsy efa tonga amin'ny tanjona ny kendrendry ve ndry amin'izao fotoana eny efa apakatra ho vadiny le olo tiako. Tinona indray efa vitako no nanitsy ny lalandry. Dia azonao antoka very mamafara fa tsy zavatra azo atsony afaka amin'ilay aliko ny fahafatesana naverimberinao tamiko ve raha izany ary andraso jereny eny ary mamafara
karatra mainty ihany koa ty ieloavan'le karatry ny fahafatesany. Andrekako dia inona indray izany no dikan'izany? Oretsy mahatondry tsy afaka amin'ity karatry ity dia misy zavatra nataondry tany aloha tany ka mamatotra andry. Zany ve? Iny retsy ka ny fanarahana nisy tamin'izany io manalokaloka andry io e. Eny e, raha ny marina dia nisy problème kely izay tokoa. Any raso aloha fa reto miseho amiko reto avokoa momba andry rehetra. Zany very mama Fara? Hitanao daholo ve? Ay, azakako fa ino ty loza vitandry? Fa io aly e. Mama Fara, aleo aloha mba hanazava e. Fa ahoany ty e? Ka izay indrindra nge ny atonatongavako aty aminao e. Aleo aloha mba hanazava vetivety monja. Tena tsy mety nanome vahaolana antsony Mama Fara. Lazainy fa tena tsy vita antsony ka dia nasainy nandeha fotsiny aho. Sao indrindra nefa ny tena ilaiko fanampiana. Rehefa tsy mety hanampiana Mama Fara dia ataoko amin'ny fanaovana azy ity ka. Sao dia zao dia eo any an-trano mitendry. Ataoko fa mbola lasa mitondra ny tsiary nandehandehana izy izay ka zao no tsy misy olona. Fa izy ianao izany? Mbola somary taraiky vao tonga e. Ty an-dalana mbola mboty azy be koa ty. Fa ianao fa izy? Zaho efa atao trano. Efa tonga ao ianao? Vetivety foana dia tafaverina ka. Zay ara aloha fa rehefa avesa ondra. Eny ary. Asa ela ianao fa manginy irery ato Fa nga mbola tsy ao tsiaro. Mbola tsy ato izy? Tsy efa lera fahatongavany ve zao e? Ka mbola miandry izay hatongavany tendry eo ako. Eno fa mba haingana ianao ka. L'offre All-in-One pour vous un abonnement à partir de 20 000 arrières TTC par mois. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. Il est 19h15. Roa andro sisa. Efa tsy androko toy ilay andro lehibe indrindra. Ilay andro efa nandrasina teo amin'ny fiainako. Tonga mitanjona ny rity ihany aty. Ora vitsy sisa indrasina dia hiala tsy mipetraka etsy izay telo minitra. Ary toa ohatry misy olona miditra ny ambaravarana any ambany an'izany fa isary izany. Nasolo milaza fa mbola taraikiraiky ny fitohanan'ny fiara. Ndraso aloha jerena hoe ohatry ny hoe misy olona niditra izany mihitsy teo. Tsy, fa iza ilay olona niditra teo e? Toa tsy misy olona akory ato ambany ato. Nefa dia nisy olona reko niditra ny farafarana mihitsy teo ary namerina nanakatona azy. Sa nasolo? Nasolo fa ianao ve izany e? Tsy varafarany tiako ary toa mity izy izany. Fa izaho koa ary izany manao sangaraty izany e. Saondra fa toa fa ahoana e? Toa taitra be indray mahita. Ve tendry e? Ndrokoky tena manaitra ka ary manontany aho hoe iza ilay niditra teo dia tsy mamaly indry. Indriny tato amin'ny sisiny maizimaizina tato ihany. Fa efa ela angandriny teo e. Fa inona koa ary tia mahazo azy e. Toa zahatra mijereny sy fandrafandrano tsara. Ary aizy tsiaro? Manina? Fa angatsy anatra ny tsiaro no tongavandry e. Tsy misy tsiaro indry izany eo e. Tendry? Fa ahoana? Manina raha mody alondry? Ndao any an-trano indrisika no resaka e. Ato mantsy ohatry manahirana be sady efa fahatongavany nasolo sao. Fa ino ty zavatra tadiafindry atao amiko ty e? Fa ahoana e? Fa inona koa ary ty mahazo antendry ty? Asa manao izay mampatahotra eo alondry ka? Dia verindry moa fanaiky moran'izao Tendry moramora aloha e. Moramora indry fa efa ho avy eo ange izay nasolo e. Sady misy fotoana koa Fredy mivezivezy aty ka sao dia misy raharaiko an'izany tsony izao.
fa inona nefa ty mahazo andry ity e fatadiavindry entina mitsoakaiza moa tiaro aleo aloha idina tsara ty farafarany ity e any amindry any angany lakile tsy voa io raha tsy zany mamany io sao dia mihevitry ny andosy teto amiko eto ndry ndresantsika sao dia isy aheno atao oro ao koko fa iny ty ataondry ity io tady vadika amin'ny fifanarahndry ka mikasy ny andositra lavitra miaraka amin'ny tiaro fa izany nafantarandriany zany nasolo ny resaka an'izany tamiko ary ndry mihitsy ony nanesika an'izany tao anatin'ny lohany fa mba fantatry indry moa zava-misy amin'izao inona efa mitady ho fantatry Fredy marina rehetra tamina faty androfa e ka izay no mahatonga nandray an'izany fanapa-kevitra izany aleo mandositra dia milola fotoana fa sao dia ho tratro io dia ndry andositra navitra ny tena indry dia za hoana amin'izany aza donoina fa raha voatratra dia hosarona avokoa ny tetika rehetra ry tindry tsy manaiky an'izany nareo sy nasolo mandehana any fa tsy ary tsy ekeko nitondranareo azy any e izay ny fanarahantsika tendry fa nga zany mety fa naiky an'izany ve nasoloka tady dio tsara ny zavatra ny fanarahantsika talohany naminona ny drova indry zao efa tonga mitanjona ny irindry satria efa ivadinareo dia ny zanako ahoana hosarana amiko efa alohalika andrambaro efa tena kely sisa tsy feno ny porofeo ampelantanan'ny Fredy zany fa zany nanapozina ny drova tamin'ny fotoana nahatongavany tany an-trano tsy manaiky an'izany mba azoko antsiarona ny ekeko ny raitsy kombakomba tamindry tamin'tetika naminona azy satria fantatry ndry tsara fa tsy afaka miteraka ka tsy ary no raisiko somendry ahatsangako rehefa mivadinareo sy nasoloka manana ny zanakareo any aorinany tadidindry tsara ngamba fa izay no fanarahantsika sindry eny nefa ankehitriny taodindry tsy fantatra izany ka mikiasa ny andositra ny ampitanynareo rehefa vita no mariazinareo tendry dia ahoana amin'izany tendry zavatra azo alamy mange izany tsy mifampiresaka tamiko ngendry fa aiza ho aloha izao tsiaro tsy afaka ny amerina azy aditsony fa sao dia entinareo mandositra amin'ny zanako zanakindry ange iny zanak'orova iny mbola tsy vita ny ady atrehantsika mantsy efa iny aloha izao ny fantatro indry mitady hivadika ary eto rehefa samy hivadika tsika dia samy mahay tsy misy an'izany ho afa tendry koa efa milamina sy mipetrapetraka daholo ny fifindranareo any lavitra any za zao mihitsy nahita ny be davionareo telo mianaka ka aleo aloha aho vita mariazy amin'ny sapoly sy dia hita eo izany ay za no miteny amin'ndry fa tsy misy mariazy zany amin'ny sabotsy fa ahoana kosa tsy misy mariazy zany aho efa fantatro nitetika indry fa na ny lanonana azy ato mifoanandry daholo fa hoe vao vita ny fanamasinana dia efa naingy nareo tsy misy an'izany eo dia io mariazy io mihitsy ny tsy tokony izy fa ahoana moa na nifoanandry an'izany efa fantatry indry koa fa nanaovako ny fahotana mahafaty indrindra teto amin'ny taniny atongavako an'izany tanjoko izany ka efa mbiakaiky amin'izany ankehitriny ka tsy hanaiky ny anafoanana ny mariazy io velively fa ataovy izay ataondry tokony samy manaja ny teniny sy ny fifanarahana efa napetraka tsika ka izany namono ny voay ka fotoana foy tokony iravahako ny vanginy indrindro izao samy namono ny voay tsika ka tokony miaraka iravaka ny vanginy fa tsy tia tena ohatran'izany indry tsy hanaiky an'izany tsy ndry mihitsy koa no anakana amin'ny tanjona ny kendreko tsy ndry velively ny ampisaraka amin'ny tiaro ohatra ny hafahafa izany tendry varavaranty koa nefa efa nodiny ary manantanana reny izany ka tsy hitako hoe inona ny zavatra feno eo an-tanana tsy mivoy varavaran'io sao dia mitady andeha ho aizy indry efa miteny andry aho efa ho avy eo nasolo ka sao dia eno eo ny resaka ifanaovantsika eto rehefa tsy andeha indry dia aleo aloha za andeha aizy ty lakile ino lakile fa maninona ny atsipy ohatran'izany io alevo io atongotry indry io nge le lakile io lakile io no amahana azy dia misokatra io varavarana io dia afaka mandeha indry aleo aloha alain'ity lakile ty dia andeha tsokaka io fa miotrika makale lakile tendry fa ino ty ataondry faranako amin'ity antsy ty androany momba ndry avelao iny antsiny tendry io avelao fa ahoana ary zao fa ino ty zava-seo tato tranoko ty tena tsy miteny no fony sy tena maty io maninona ho ery sy maty ve sahondra
efa tsy namantsika ntsony ty ka jereo be loatra ny raha very taminy reo tsapoko antsy be dia be tamin'ny lamosiny ary ty ray faran'ity zany aza nanandrifony fono mihitsy fa ahoan zao sia fa nanino ny saondry fa inona ny zavatra nyseho teto e voatsy elakory ny antso azy any laza taminy fa somary taraiky noho ny fitohanan'ny fiara tonga eto aho dia vatany efa mangatsika fenidianantsy miosina ao anaty rano ny vataniko tato fa ahoana zao hoe nisy namono izy rsera raha irery saondra tena ahoana loatra re fa nahoany e tsy mbola tanteraka akory ve ny nofinofinao dia efa nandao asa ady ianao hoe nasolo ary zany zanak'se amin'izao ora sy fotoana zao oay tsiaro ny zanako tokoa fa aizy tsiaro e ai zany zanako ory tsy ka zay indrindra ke no antaniko an'se eo e tena tsy nieritreritra n'izay nisy ny zanako tsony tokoa any amin'ny tendry izy ka any amin'ny tendry za efa nateriny teto tsy misy fantatro tsony zany ry tena tsy misy fantatro tsony ka sao dia tokony hitady azy ary aloha tsika ty mantsy efa tsy namantsika tsony tsinona tsy hitako tsony ty zay ho raisiko marina maty eto maty tsy hita ihany zao milamina aloha se milamina aloha fa aza mikorotandrotana be ohatran'io aloha se marina efa rafakapitso angery se efa rafakapitso fotoana anatanterahana an'le mariazinay fa inona mihitsy ary ty e fino ty zavatra iainako ty sa manofy ieny e saingy misy any zanak'se zao ny tokony verina soka roa anaingana zay misy azy am'izao tsory se tendry fa ano atsiaro any aminy ka hitendry ange tsy mandray telefônina hatramin'izao e za andalana natsony se andeha ty teo iny efa nanomboka ny antso azy fa tena tsy nahazo azy mihitsy hatramin'izao maninona tsara ise nge tsy miheno a mihitsy e dia ahoana aia zany ny zanako ny zanako ary fa ino ny tery se ai zany tsy jereo nge tsy ohatra mivoritra kely milomano ato anaty raha ty e tsy voritra iny ry sefa karatra eny tokoa karatra efa miosondra latsaka avany am-posiny avany angambo ty io ry se to le karatry ny fahafatesany ty karatry ny fahafatesana fa karatry ny fahafatesana ahoana e fa nijery karatra ihany ko zany saondra mato nahatazona ty karatry ny fahafatesany ty fa inona daholo ny dikan'izany zavatra lazainy se zandry nasolo tsy azoko le hoe karatry ny fahafatesana karatry ny fahafatesany ty ry se fa mijery karatra daholo ve zany nareo e fa milohan'izany rehetrarehetra zany aloha se ai zany zanako ainga ny serina solo fa ahoana ary fa inona koa raha ny tena marina mitendry jereo tsy mihitsy ty varavarany ity fa mikatona fotsiny tonga dia andao hiditra ry se tendry ato ihany ve anao e Fredy ohatra ny hafahavy zany atao trano ato fa lanitro fa to tendry ve ty mivalapatra eo am-pandriny ty e izy tokoa ty ry se ao avy aloha ampio fa ahoan zao e tena tsy mitebotry ny koa ny fony ry se maninona tsara maty io fa ahoany e dia maty koa ve tendry e tena matrika io ty tara loatra ny fahatongavantsika fa ahoana ary zao e fa inona ny nahazo azy inona ny zavanyseho tato an-tranony tato e ary inona daholo reny raha amin'ny tanany sy amin'ny fitafiny reny e andraso aloha e mbola misy ambo ny firano aveloto amin'ny latabatra ty indrindra eo any tavoangy io fa ahoana fofony sengy e andray fa fofony inony zany e rano misy poiziny tiany sotrony tirina solo
fa rano misy poizina hoany fa iza zany na misy poizina azy tato mitovy taminazo androva vadiny se zany rehefa avy nisotro rano misy poizina dia natoroka tsy ny fotsony tena tsy mazava amiko ry se maty ve tindry dia aiza koa ny zanako ay tsiaro 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 aiza indry tsiaro jereo anefitra ambadika eo aloha ry se jereo ambadika eo fa sao dia ao ihany izy ien tokoa tsiaro ao ve io izy io se io matory eo ambony fandrina io tsiaro 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 aza ko foan'se mafy loatra zany izy aloha fa zaza matory ange io sao dia maninona koa ny zanako ka aleo mihitsy aloha izy trotrotro rehefa tsy naninona izy aloha dia zay ny zava-dehibe ry se fa ahoana daholy ary zao fa ahoana zao ry se sao dia mba afaka manazava amiko an'izao zava-miseho zao aloha se allô inspecteur ie tonga avy atianareo aloha fa maty ahy tokoa le tovavy ray naman'le maty eo io eno le trano efa nambarako taminareo iny ihany tena tsy tratrany antsony ny ainy efa niantso ambulance ihany teny an-dalana fa tena tsy avotra antsony ie ainganonareo fa iza ny natsose teo ny inspecteur ry se fa nga efa tsy njoseho aloha zao zava-miseho zao ka fa efa fantatry se ve hoe iza ny nahavanina an'izao famonoa zao jereo ny se ty zavatra ty an-tanany ty ary oay fa tao karatra eny se karatra Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool FM, la radio active. Raso hoe aleo se tsy mikitikitika ninninona aloha mandra-pahatonga ny inspecteur eto tokoa saingy hitako avy eto fa karatry ny fahafatesana andray ty ry se efa ny ampela-tanany manam-pahefana ny raharaha amin'izao fotoan'izao ka miandry ny fanazavany amin'izay aloha Fredy tena mbola tsy mazava amiko mihitsy ange marina inona marina zany no tena nahafaty any tendry nasotro an'le rano misy poizina ny nahafaty azy ry se fa rano misy poizina hoana ary sao dia nisotro tamin'io koa ary zany tsy aro ka tsy izy no nokendrena tamin'izany fa hitendry mihitsy sady tsy efa nazava ve moa ny fizahana nataon'ny mpitsabo azy fa tsy nahitana ninninona tao anatiny ohatra ny lasa ihany mantsy ny saiko dia iza zany ny fofony ainy tendry iza ny namono azy tsy misy afa-tsy sahondra ry se maninona tsara zaiko fa manonofo koa ve se ka na isahondra ihany koa azy ange fa maty voatsandokantsy ka hoana ny ilazany se fa isahondra ny namono azy olona ray ihany ny namono azy rovavy reo ka nisy nahita ny idiran'ny sahondra tao an-tranony tendry talohany nandehanany no taty an-tranonareo ary reny etantsika ireny fa mbola feno raha avokoa ny fitafiana teny akody sy tendry mba amin'ny tanany eny tokoa miaraka n'le antsita tao an-tranony koa zany dia io ve zany no antsy namono ny ansahondra mazava ho azy ry se fenidianantsy ange ny vatany sahondra ray manontolo ndray ry se tena tsy nampozika ary rehefa niverina izy ka nieritreritra andeha andositra miaraka amin'ny tsiaro zanak'se dia nisotro tamin'ny ray amin'ireo rano anaty davango tao anaty vata fampangatsiahanao ireo izay efa nirarahana poizina mahafaty avokoa moa zany dia nanjary fanina sy teatory afaka minitra vitsy zany ve poizina izay mitovy tanteraka tamin'le namonoana androva vadiny se zany fa izy ireo ve zany ndray tetika namono androva endry se ndray ry se marina nefa angereo tsy mifankahafantatra prahavavy angery se ty sahondra sy tendry maninona tsara zany hoa prahavavy ireo mantsy an'se jereo ty sary ty ndray ry se izy ireo fa ahoana raha ny tsy nahafantarako an'izao rehetra izao ny alohan'izany ie tsy fantatry se tokoa zany satria noho ny fanatanterana ny teti-dratsy no natafakambana azy fa tsy kisendrasendra kory ary nahafantarako an'izany indrindra no anisan'ny nahamahamahana sy nanarahako maso ny fietsiny satria inona tokoa moa ny tokony hanafenana fa prahavavy izy ireo satria efa nisy tetika nyraisany erisea nisy tombontsoa azy avy any amin'ny fahafatesan'ny rova ny ansahondra noho ny fitiavany an'se
ary ny antendry kosa dia no itsiaro satria izy dia vehivavy tsy miteraka. Tsy zakany tsiaro ny fanapa-kevitra ny raisany saondrany amin'ny andehanany findramonina ny alavitra any ka izay no antony nanakanana n'io mariazinareo io. Dia tsy misy afa-tsy ny fahafatesana ihany moa sisa azo atao ahafahana manakana an'izany satria efa tapaka ny tadin'izy teo amin'izy roa no ny fikasany saondra andositra miaraka amin'ny sesitsiaro izany. Izany ve ny tena marina? Endrisia izay ny tena marina. Fa tamin'ny fomba ahoana aloha no nahafantaran'izany rehetrarehetra izany e? Za nge efa nilaza tamin'izay fa efa akaiky dia akaiky amin'ny fanadiadiako e. Hitan'ny sety dre fa inona iny to karatry ny fahafatesana? Zay indrindra karatra ny fahafatesana tokoa ty. Fa nga kosa mba mijery karatra any amin'ny mamafara. Mba nijery karatra tany tokoa saingy sy namantatra no avitaka anareo telo akory naleako tany fa nametaka micro tao ambanin'ilay latabatra fandara amin'ny mamafara an'ilay karatra jereny. Rehefa nafantatra fa samy mahafantatra sy mandeha any avokoa izy rovavy ireo. Eny fa naise ihany koa aza dia mandeha tany. Rovavadiko no nampianatra ho any amin'izy ireny angersy e. Na ny fankanesan'ny rovavadiny sy tany ihany koa aza mbola isaondra no nahafantarany an'izany. Ay ve? Ka tena zava tamiko tamin'izany nitetika rehetra ny manin'izy rovavy ireo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany satria no heveriny fa azo nitokisana tokoa mantsy ity mamafary ity ka io ny fitantaran'ny zava-dratsy rehetra efa vitany sy zavatra efa ho ataony mba hafantarany zavatra iseho any aoriana hono no antony anontaniny amin'ny mamafary. Dia miteny eo mamafara hoe misy loza ho avy aminareo ka mila miala loza nareo sy ny hoe mila manambady ainga ny fa mandehana mandositra amin'izay sy ny sisa sy ny sisa e. Dia misy akitaka ihany koa nge izany ny amin'ny mamafara raha izany e. Zay ngizy tsy mahafantatra anareo telo zay kosa aloha nezingizininy e. Ary asany azy ka samy manana an'izay fiheverany azy ny tsirairay. Dia samy manana karatra avokoa izany izy rovavy. Karatry ny fahafatesana izany. Na ty amiko koa aza ngersika misy karatra ireny tia le izy. Saingy efa mahazava amin'izay zay ny marina rehetra e. Tena tsy nanako an'izany tetika izy roa izany ary se maro e. Ay ve izany ka hevitra nyraisana ny azy naminony androvo. Indray dia azo an'se ary indray koa dia azo ny zaza. Zay izany no antony tsy nanakintindry ny fitiavako azy. Ay efa fifanarahana avolenta ny azy ireo. Efa vitany planina meloha ny fiainan'se. Tena soa izany fa nisy an'se fa raha tsy izany dia tsy fantatro tsony izay efa rako marina e. Na izay ihany koa aza ngeo tara tamin'ny fahafantarana an'izany rehetrarehetra izany e. Nataon'izy ireo ihany nahafaty azy ange zao e. Sainge ny zanako ny tafalatsaka teo afovoan'ny fahafatesana ry sena. Marina tokoa izany. Ary alao rovitina any ty karatry ny fahafatesana ity raha izany fa mampisavorivory ny fisainako sy ny eritreritro fotsiny ka. Mihaino finaritra ny tantara miaraka amin'ny Aigle d'Or Madagascar. Kola FM mananolotra ho anao. Karatry ny fahafatesana. Tantara mitoy nosoratany Sederana Antenaina Rabearinala. Novelominy tapaporoana Christophe Rabearimanana. Miaraka tamin'ny Nirina Vantso ary Zo Vonjy. Nandray feo Mintina Rakotomalala. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanatotosa tapaporoana. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool FM, la radio active.